Mampitombona ao aminareo hatrany ary havako ny fahasoavan'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amina. Andeha hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo fa notatanao fiainanay nandritra an'ity herinandro ity ary tonga izao faran'ny herinandro izao. Misaotra amin'izay rehetra nataonao tamin'ny fiainanay tsirairay avy. Voninahitra ny eo anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misaotra ny Tompo mandrakarivotsika ry havana rehefa mifarana toy izao tokoa ny herinandro. Araka ny tonom-bavaka teo satria mahatsiaro an'izay rehetra nataony teo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy, fiainan'ny isan-tokantrano. Tsaroana tao anatin'izany fa dia nitantana antsika ny Tompo ka dia voninahitra ho azy. Izy ny hamindra fo amintsika ihany koa amin'izay rehetra natao ka tsy araka ny sitrapony. Toy ny mahazatra ry havako dia ny sabotsy toy izao no iomanantsika hiatrika ny fampiompivavahana Rapitso Alahady. Iray amin'ny soratra masina hovakiana Rapitso ary ny mpanjaka voalohany toko 17 andininy 10 ka hatramin'ny 19. Toy izao ny zava-misy eto. Nandritra ny 3 taona io no tsy nilatsaka ny ranomorana tamin'ny andron'ny Elia. Izany dia hita ao amin'ny mpanjaka voalohany io toko 17 ka hatramin'ny toko 19. Izany dia araka ny tenin'Andriamanitra nampitondrainy any Elia mpaminany hoe tsisy ando na ranomorana mihitsy raha tsy araka ny tenin'Andriamanitra izany. Dia nasain'ny tompony ala teo amin'ny renirano ny Kerita ary izy satria efa ritra ny rano noho ny haitany. Nasainy niantranto amin'ny vehivavy mpitondra tena mananjanaka iray izy. Ity vehivavy ity koa anefa dia tsy manana afa-tsy koba, eran'ny tanana anila sy didily kely ary rehefa lany ireo dia tsy mandakoanina intsony izy mianaka ka ho faty. Nefa Elia ity tonga indray koa ary mbola nangataka mofo tamin'ilay vehivavy mpitondra tena ihany koa. Hita fa kely tsy ampy mizara intsony ilay koba rehefa vita ho mofo. Tao anatin'izany indrindra nefa no nampaherezan'i Elia an'ity vehivavy mpitondra tena ity amin'ity mpanjaka voalohany toko 17 andininy 13 sy ny andininy 14 ity. Ndeo vakiako izany ry havana, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy Elia taminy, aza matahotra fa andeha miditra ka manaova araka izany nolazaiko izany. Nefa anaovy mofo kely ihany aho aloha ka hito aty amiko, ary rehefa izany dia vao manaova ho anao sy ny zanako koa. Fa izao no lazain'i Jehovah Andriamanitr'i Israely, tsy ho lany ny koba ao amin'ny barika ary tsy ho ritra ny dililo ao amin'ny tavoara. Mandra-piavin'ny andro handatsahan'i Jehovah ranomorana amin'ny tany. Amen. Eto izany dia olana noho ny fisian'ny haitany ary izany dia vokatry ny fahotany nivoaka an'Andriamanitra ihany koa mitarihan'ny mpanjaka tamin'izany ry havako. Noho izany dia miatrika olana lehibe avokoa ary misy fiantraikany teo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy izany. Nefa dia izao ny fampahirezana mendrika teny fampanantenana ity nataon'i Elia ity ka nanaovan'ilay vehivavy mpitondra tena mofo ho azy telo mianaka dia hita tokoa fa nisy vokany. Tsy lany ny koba ary tsy ritra ny menaka araka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy an'i Elia. Ry havana, manoloana tokoa ny zavatsarotra dia hitantsika fa zava-dehibe ny fanomezana teny, fampahirezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra, avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Teny fampahirezana tokoa no tena mandaitra. Eto tena olana ara-panahy ary dia mifamatotra amin'ny fiainana andavanandro ka na ny tontolo iainana aza dia nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Rehefa mampahery ny hafa tokoa isika dia ndao hiainana ny tenin'Andriamanitra, ndao atao araka ny tenin'Andriamanitra izany mba hisehoan'ny voninahitry ny Tompo amin'izany rehetra izany. Dia mamonjy tokoa ary ny Tompo, mamonjy tsy amin'ny lafiny ara-panahy ihany hitantsika eto fa amin'ny lafiny ara-materialy koa izay raha mahita eto ry havana. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen.
hivavaka hatrany ary sika. Misaotra anao izay Tompo amin'izao faran'ny herinandro izao. Ary dia miomana koa izay andeha hivavaka rapitso. Misaotra anao hatrany, mbola misokatra ny fiangonana. Andraisanay ny teninao ary ampahery anay. Dia omaniny fosiny izay tena mampanahy anay. Azahoa lehy mandray indray ary an'izany. Rapitso mivavaka izay ho an'ny tompona anjara rehetra, araka ny andraikiny ary araka ny anarany tsirairay avy. Fanahinao masina nomana azy ireny ary ny fanahinao masina ihany koa hanampy azy ireny Tompo, mba ho tanteraka sy lavorary ny fanompoana rapitso. Dia eo anao irery ny voninahity amin'izany rehetra izany, fa ho aminay rehetra kosa ny faherezana. Amen. Aminareo hatrany ry havako, ny fiatanan'i Jesoa. Amen.